Faly miarabantsika tsirairay avindray tsy dia sabata maraina fa 10 volana janoary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ary misaotra an'Andriamanitra manokana isika satria tatany sy ny vimbiny nandritra ny nenemana iny ary tonga amin'izao fitsaharan'izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrina izay an-danitra tolotra ianao ny dera, ny laza, ny anja sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomeno tombontsoa lehibe indray an'io ahafahanay mandray hery avy aminao, mandray ny fahasoavanao ary koa ahafahanay mandray ny toromarika rehetra avy aminao. Ampio izahay mba hahatakatra ny hasarobidin'izany fotoana izany ary mangataka aminao manokana izay ny amelanao ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ka mba ho iray aminao ny izay ankehitriny. Ny heloka izay mampisaraka anay aminao ny hofoananao fa ho iray tahaka ny Ray sy ny Zanaka. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mivavaka mitombo ara-panahy. Alaina Matthieu 7:7 sy 7 manao hoe mangatà dia omeny ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia voana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Amen. Ny mpitandrina sy izay rehetra maniry asa mpahombiazana ho famonjem-panahy dia tsy maintsy ho lehilahy sy vehivavy mpianatra baiboly sy olona vavaka. Manota izay olona miezaka mampianatra baiboly ny afaka nefa ny tenany aza manao tsirambina amin'ny fianarana baiboly. Handositra ao amin'ny manda amin'ny fahamarinana izay rehetra mahatsapa ny tombam-bidin'ny fanahy ka ao no hanomezana azy fahendrena, ao ihany koa no hanomezana azy fahalalana sy tanjaka ary hery avy any ambony hanavaozana ny asan'Andriamanitra. Tsy tokony ho tafandry-mandry isika raha tsy mahazo ny ositra masina avy any ambony. Zava-manandanja loatra no voakasika ka tsy tokony ho samanao tsirambina ny fandrosoana ara-panahitsika. Ry mpanompon'i Kristy izay nanankinan'Andriamanitra ny lalany, fahamarinana tsy mamim-bahoaka no eo an-tananareo. Tsy maintsy torianareo amin'izao tontolo izao izany fahamarinana izany ary tsy maintsy atao ny fampitandremana ho fiomanana ho amin'ilay andro lehibe an'i Jehova. Tsy maintsy manatratra an'ireo izay mafy noho ny fahotana sy ny fitiavana an'izao tontolo izao isika. Ampiray antsika amin'Andriamanitra ny fitolomana mibavaka tsy mitsahatra sy ny fahazotoana manao ny tsara. Anjary hanan-kera handresy lahatra sy hanaova fon'ny olona manko ny fanambarana izay ataontsika. Tsy hanjavozavo ny fahazavantsika fa ho voazava tsara ny fahazavana avy any an-danitra ny lalaka alehantsika. Mahery tsy toa Andriamanitra ary mameno lanitra ny hazavana. Ny anjarantsika dia ny mampiasa an'ireo fitaovana nomen'Andriamanitra antsika ireo mba azahoana ny fitahian'ny lanitra. Aoka haharitra amin'ny fivavahana ianao, hanitra avy any amin'ny fiainana ho any amin'ny fiainana ary naharitra avy amin'ny fahafatesana ihany koa andraikitra mahatahotra no nomena iantsoroanao koa alao hery ary rahalahy sy ranam-pahavisany mba hanararoatra ny fotoana rehetra isika. Manakaikiza an'Andriamanitra amin'ny fitalahoana mibavaka dia ho tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona tokoa anie ianao izay mamoha amin'ny fotoanany. Aoka isika hanantona fotsiny an'Andriamanitra ka azony amin'ny teniny izy ary aoka ny asantsika ho tohana ny finoana velona ny teny fikasana. Tsy mitaky teny tsara rafitra koa Jesosy na hoe hevitra tsara lahatra ao amin'ny tonom-bavaka fa ny fotorotoro sy ny fo manetri-tena ary vonona hianatra aminy izany ny tena ilainy. Ka aoka androso manjakariva amin'ny fanomponisika ary indray ny hery rehetra avy aminy. Amen. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Aoka ny izahay azo hery amin'ity anio ity andeha tsy amin'ny tahotra ary hivavaka amin'ny kafanam-poapany tsy tena ary koa hiresaka aminao amin'ny fahafenony. Aoka ho fiainam-bavaka tokoa ny fiainanay ka
hitondranay hatrany amin'ny fahamasinanao anay izany aminaran'i Jesosy amen. Savior.